atolotry ny radio madagasikara ho anao amin'ity herinandro ity. Tantara mitoy mitondra ny lohateny hoe nenina mivaivay. Diampeny Jedson na Fanembinitso na Jed Faneva Ramarjon Gas. Ireo manomena tantara. Daniela, Louise, Nioni, Faly, Gaston. Pandray feo lovatolotra Andriamanana. Panatotosa Alain Rabemanatso. Manahoana Mateo tia? Manahoana André? Fala mitafa aminao ndray? Anatotra an'ity vary sosoanao maraina ity fotsiny afa raha rivandray no mitondra anao andavarangana ka rivodrivotra. Mbola maka hianatra mantsy. Zay fa neny maka ny vilia ao aminao iny rehefa avy eo. Zay de bonne journée Mateo ty de raha rivandray tia. Ndao are, masto de bonne journée koa André. Za ty de tsy afa-mihetsika eto fa de toy izao foana ny tontolo androko. Anaterana vary ohatr'izao foana na maraina na atoandro na hariva. Sanatrika rony saka na aliko rony mihitsy aza. Tsy mba mahita akory izay zava-misy any ivelany ihany fa de sakaizany trano be. Manahiran'ny olona ny fikarakarana eo amin'ny fanadiovana, ny filako sy ny fikarakarana rehetra. Na tsy nandeha aza fa mba nahita ny masoko. De ngamba mba anisan'ny olona sambatra ihany aho. Fa zao de ty seza misy kodiarany ity mba namako akaiky sy mpitondra mivezivezy eto. Tsy afaka mandeha lavitra satria ny maso jamba tsy mahita. Nefa tsy afaka ny metsina an'Andriamanitra fa zay zany voatendroaka ekeko pahendrena satria le ray be fitiavana tsy mba mampitondra zay tsy zakan'ny olombelona zany. Saingy hitako tena sahirana amiko ery André na ny fanateran'ny sakafoko alohany andeha hianatra fotsiny aza. Mianatra. Mba ahoana ary zany hoe mianatra ny an-tsekoly izay efa nitofany zana-bahoakany zany. Za mantsy tsy mba nahita an'izay sekoly izay hatrizay na olona hafa de tato an-trano ny sekoly nanabeazan'ny dada. Na dia hoe hianatra ny amin'ireny fianarana natokana ho an'ny ankizy manana fahasembanana ireny aza de tsy navelan'ny dada fa hoe tsy mahafoy ahy izy. Nefa de tsy haiko akory na ny manoratra na mamaky teny fa de izay tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natorony ahy. Toy ny fampiasana an'ity fauteuil roulant ity zao ohatra. De ny fampianarana anareo teny frantsay fampiasa matetika de ny fanaovana soratononona mba tsy hampavery ahy. Satria ilaina fa fahalalana akapobe io. Fa indrindrandrindra ny fanarahana ny vaovao-piseho isan'andro. Na vita be teo amin'ny fiainako dada ary tsy ho adiniko fa ho tsaroako anatin'ny tiaron'ny foko mandrakizay ny fisiny. Tsy adiniko ny afatrafatra sy ny anatra napetra ny andraisako lesona sy itsino ny lalako avoko. Dada, tsy natao hiaraka mandrakizay tsika. Naleoko ny eritreritra hoe aleo zany lasa lohanao noho izao tranga mahazo azao. Saingy izay moa ny lahatra avy amin'ny iray mpandahatra ka tsy azo itovirana. Mitambirina atao tsaiko avokoa. Ianao mampianatra sy mitantara zava-mahaliana rehefa takariva avy miasa eo andavarangana. Tsaroako ny teninao milaza fa natokana hijaly ny olombelona fa tsy natao ho sambatra. Zany nefa tsy midika fa mijanona hatreo ihany. Fa maika mampihoatra hiady amin'ny fiainana isan'andro. Satria raha mandeha ho azy amin'ny fiainana dia manjary fahazarana fa tsy misy tsirony noho ny olona tsy mahare marary na mangirifiry. Tsaroako naka ohatra izy dia mitantara ny jobo amin'ny baiboly izay tena tsy afaka tsaiko. Le lehilahy natoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany na dia nidiran'ny Satana aza amin'ny fiainany noho ireo harena sy izay tsara teo an-tanany. Saingy nifikitra tamin'Andriamanitra mandrakariva izy na dia nisedra olana goavana teo amin'ny fiainany aza. Tsy nanota nefa izy ary tsapan'Andriamanitra tamin'izany fa
lehilahy marina izy sady mahatoky an'Andriamanitra ka dia niverina tamin'ny avokoa izay nananany teo aloha. Eny, mihoatra an'izay nananany aza. Miala menatra amin'ny ratsy sy Satana. Mifanindran-dalana amin'izany koa ny tantaran'i Josefa sy ireo rahalahy. Mampitahan'izany amin'izao tranga misy azao izy ary anisan'ny nampahery azy zany ka tsy ho adinoko mandrakizay. Fa ninona, niza dia tsisy tokony hasaraka antsika amin'Andriamanitra. Na zany aza levitra ihany ny alaheloko tamin'ny fahalasany. Fa ny tena mampalahelo tsy zakako dia ny anaovan'ny neny ahy. Manivikivika sy manao teny marary. Ny fialangalana ny tsy handray andraikitra ny fanadiovana sy ny fikarakarana. Nefa tsy afaka manoatra. Izao sisa ny hafarako taorian'ny falasan'ny dada. Nefa mitrakatrany aho satria mbola manana fanantenana tsy eto an-tany aza. Lozako lasa saina fotsiny eto. Aleo hivavaka dia hisakafo mangatsiaka izay izy ato. Nanohan'ny vava azy ity tsy haitsony. Sady tsy misy afaka ny amana ka masadaikadaikatra indraindray. Mbola mitsarakaranga neny zany? Mbola manao rano mafana amin'ny termosy any sady androtsaka ny vary atoandro nay mianaka fa efa eto ihany mbola etsena mantsy avy eo. Ka ny tena marina ary neny dia maimaika kely efa vonona hianatra io ka aleo mba ianao no manatotra ny sakafo maraina ny maty eo ty zay fa lasa aloha. Nefa za zao voasakiteny aminao mihitsy hoe tia ny vary dia tia ny laoka dia tia ny salady mba atero any. Aleo aloha ampidiany ty rano ty atao amin'ny termosy dia andeha koa ary ahy zay. Ary aloha alaina amin'izay ilay vary amin'anana sy kitoza dia ilay salady kely dia mandeha miakatra. Neny ve zany? Gaga hoe adin'ny André ngamba ny nandalo. Tony dia mahabe problema mihitsy. Aizaka lany amin'ireny androtoko mpiainanay anateram-bary ohatr'izao foana. Laza koa aza ny matsapan'izany ry neny saingy tsy afa manoatra. Aizaka indray no mitondra takaitra dia izay menakavy no mizaka ny vokany. Ary tia mivary indray dia aingany tia vilia maika ho sasana. Leo lazaiko ihany fa vary amin'anana ity miaraka amin'ny kitoza fa soa ia dia ity koa ny salady manentoento. Misaotra re neny ny sahirana. Ry piatsara velatsia. Aiko fa fiatsaram-belatsia no tena nandrian'izany eo. Satria tsy mahavita mihoatra ny ray indrindra iandry fotsiny aza. Saingy tsy dia esako saina satria izany ny marina. No iandreny mbola antony piako andry ato. Fa raha ny sitrapoko efa ely indry ny lafoka razo namidy azona vola be fa mahabeby depansa fotsiny. Andray rery neny. Mafy amiko loatra ane izany teninao izany. Tena nasehonao miharihary ny tsy fitiavana. Nefa dia tsy fidy no anto izao. Ary anao ingany tia vary fa maika ahy ndry raha teo tsy mahinana manasa vilia aza. Rehefa tsy hinana koa eto ty ahoako any amin'ny bobi. Teratera-pona mihitsy teraka andry ity ka marina. Tsy vita ny tongotra roa ndray malemy fa mbola maso roa jamba tsy mahita koa. Indraindray manontany tena hoe fa inona ny ratsy vitako ny dia nahazo anjara ratsy toy izao tsy vita an'izay fa mbola namovy vaty tamin'ny fotoana tsy nampozina koa. Neny kare izay. Aza manao ranomasy manetsy kelikely eo ny mody mifokofoko eo nefa ndry daholo no anton'izao. Fa raha tsy noho ny fahamazy any rainareo amonjy indray rehefa avy niasa izy tsy voan'ny accident izany izy. Ekeko izany ry neny ary tena mafy tamiko satria tsy nisy olona akaiky ankoatra ny dada. Saingy manaiko ny fandaharan'Andriamanitra. Mangina teniteny foana. Zao ka tapaka ny sotro finanana. Atsoatsy dia hiady amin'ny kapoaka satria lasa mpamatsy vola. Ny pension ny dadanareo tsy ampy ny sitrapontsika. Ny fiaranentiny efa lafo. Zara ary raha vola no ny fampitehana. Mividim-piaina rehefa mila tsy ho araka ny fiakarana isan'andro. Vaka mihitsy ny saiko mandinika an'izany.
fanampin'izany ny tanànantsika tsy maintsy asiana gardia miambana dia anisorana ny karamany ny jiry sy ny rano mango mifotsiny ny faktora ny jirama tsy maintsy aloha isam-bola za raha teo tsy zatra n'izany ny asa zany sady ny lehilahy koa no natao hiasa fa ny vehivavy mpitatam-bola indrina efa ity tsy azo avela rery fa hoe mampalahelo ony ny anadandry iny mbola mianatra tena misesika izany olona itehitsena ity izany marina raha saika nahazo izay maika tena nefa fa mika azotodina monjy tialadala tsy tsy azo ilozana rehetra fa so manao anao foanao so koa ka ikaka pataloha ka nahirana ny azo fa itomby ve re olona tsy mijery lalana hay marina tray marina jerera tsy very daholo ny zavatra rehetra vavy vidiko teo tsy mijery lalana sady mandony olona fotsiny zay mavoanareo manana moto sy fiary tony amin'ity miseho mahavidy arabe ity aizaka na efa ty amin'ny sisiny aza mbola misy mahasamandona ihany azafady re madama ao fa etsapika ianao tena azafady indrindra tena feno koa ny trottoir ka nanjary nidina teny amin'ny arabe ny olona ary ianao koa tohatra ny lasamborona zany ny fijerenako dia mbola za koa zany ny diso ka ifonana re izy koa ny tsy hoe voatona mafy fa sena mba nikasika kely ny bazarinao fotsiny saingy ianao ny taitra tapoka ka nanipiniarina teny tananao nefa ao etsapika ianao na izany azy mba irianina eo ny mody mety tsara velatsy eo fa nanina ny domina mihitsy ary tsy naninona ve anao aloha azafady sao dia mba tokony hamonjy dokotera mba io ary aza mikitikitika efa sao eo tsoko-pandala eo jereny olona raha tsy mitangorona ka mialasa ho tratra ny fitsaramba-aoko eto sa mody ararotika eo kako tomaso fa izy koa no tsy dia mahasosotra mitady ho baby no fo azafady madama aleo ary andeha jere ty mahasoolona mitazana azafady hoe e madama tena azafady re ialana tsy indrindra fa tezitra loatra ka nanjarany savoaka dia tsy mba nihaino anao tsy maninona ka ao fa pika ianao anangona nyreto anana sy legioma reto so fa mba le an'ny mora sasana daholo retoko ie babaraka marina tak'izay ihany tena avelako nandeha tany so ka hitany hatramin'ny lokanay amin'izao poziko izao tsy izany fa manaraka rezima ve misy eny izay ihany dia voankazo fa tsy nenjera fa ireto ny ongana teo ay tsara kosa zanyko ka ho fanapiko anao sy ho fialantsiko ary dia andao miakara fa teriko any an-trano tsy maninona tsy maninona tsy dia lavitra eto mantsy ny misy anay ay ve sady tsy niasa koa mantsy androany sady mety ho tary ianao ny fikarakarana ny reto sakafo reto aokia mandrosoa mipetrapetra ay misaotra kia tsara kosa kia zany tranonareo zany ohatra andrisa vadindry moa zany ty eny akia oay tia no arina hitoriana kely ny mariazinay tena ela tokoa kia izy zany tamin'ny mariazinareo roa zao tsika no ny aona farany dia zao indray zany tokoa ye mbola sy mary kelikely tamin'ireny nefa tadidiko tsara eto koa kia dia mialatsy indrindra tamin'ny fahalasan'ny vadindry tena tsy fahafahako tamin'ny asany tsy natongavako tamin'iny aza misosokala helontsony akia efa lasa zany aleo zay lasa ombany lasa fa noavange zao no tena banjinina fa mifiainana koa mitoy tsisy tsiny akia fa firy aloha zao ny zanakindri mianadaky ay vavy ny zokony dia lamy manaraka azy manaraka an'ireny formation na éducateur spécialisé sy assistante sociale leny akatra eny ay milay kosa zany ary indri mba ahoana aiza mivady dia firiny akizy atreto aloha mbola tsisy efa mandrosy ihany eny ny taony fa na izany azy indry mampidi-bola be koa iny aloha dia mariny ary le zanakindry voalohany aky manao inona mbola tsy nilazaindry any mantsy eo mihitsy aky le olana ohatranao foana ny tontolo andro fa manana fahasambanana mantsy le izy zay aky ny tena mahasahirakirana kely anay
kala koa sady mandany anina amin'ny mandany vola ny fotoanandry rehetra atotondry eo daholo fa tsy tokony alahelo vekitsika fa hoana mariny ka iza moa rehetra ny tsy angoraka ambava oatra izany fa andao mihitsy ndry raha ijery azy angana mihitsy ndao ary moramora ihany eny efa na izany asa fa tsy mety ilay sipa mandeha mafy sady mora sepitra moa ndrikoa moa somary betsabory ndrikoa aky etsika no miresadresaka mahafinaritra Andreo mba tantarao aho izay hitanao ka ianao tsara ary ahy miainanao arivariva somambo samby mena masoandro madivilentika miloko volamena amin'ny topo volomboasary no manoloana antsika ery andrefana mifanehatra amin'ny lavarangana misy atsika ny aty akavanana indray misy fary izay ery ivelan'ny tamboho antsika fa tazany eto misy tendro ohatra maitso mitomandavana tarafy ny tara-pahazavan'ny masoandro ary ny aty akavia indray trano maro loko amin'ny karazany avy ny manodidina rehetra feno zava-maitso sy voninkazo indrindra moa anatin'ny tamboho antsika reko manafy safony tarehako ny fitsokan-drivotra mangatsitsika manambara fa ariva tokoa ny andro sady tsara efa ny tantaranao an'izany ange fa angadinao sady efa nitety ny tokotany tsikitsika ary finaritra ery ianao hitantarako ny voary sy ny atsarandry saingy raha manahita zao mantsy fony fahaveriny data dia niezaka anao izay tratry ny heriny izy ho fanampiana antsika ary niafy mafy mba hiadanantsika zanany tsapako fa inona nefa zao ntiana olazaina amin'izany raha lazaina amin'ny fomba hafa dia tsika mihitsy ny namozany izay tsy nanana ny roa ary tena sambatra tsika indrindra moa fa ianao zany ry mateo tia miolakolana loatra ianao rehefa miresaka ka tsy azoko mihitsy izay tianao ambara efa fantatro daholo mantsy izany ary raha hoe za tsy manao ninninina indray nareo ny tsy nampianatra raha nefa za mavita izay vitako ihany be aneo ny olona manana fahasembanana ozy dada fa mavita zavatra tsara mihoatra lavitra ny olona normal azy misy tsisy tanana nefa mavita zavatra maro amin'ny alalan'ny tongotra ary misy koa tsy mahita fa mavita manao petako feso manao zavatra mahagaga sy ny sisy saingy misy ampianarina vao mahay izay raitra vitany dada re dia nataony tamin'ny fosy tamin'ny mpitiavana tsy namela ny hitondrananao any amin'ny toeram-pianarana na ny sekoly natokana ho an'ny fitezana zaza sembana izy na ny orfelina zany na ny handikapy ny antony nge dia tsotra satria natao mivaindon-draha ratsika ary tia no hita maharaitsy ariva ianao sady tia no voara-maso ihany koa ny fahasalamanao sy ny aminao rehetra tsapako izany ary azo tsapaitanana Andrea ny zanaka vavy tokoa no akaiky ny fondray saingy ny lasa tsy azo iverenana na antsonatsona zay indrindra kanefa ny lasa koa tsy fanadino zay nge le hoe mamisa visany lasa ibanjinana no avy ka le tianao avotra mihitsy ny tiako hovakianao lasa ho any tianao tenenina araka izany ry mateo ty dia miova tsy kelikely koa ny fomba fiainantsika mbola mijoro aloha zao ny fitana fa miandro ny tolo anakitrano kankana ampiantsika ny bososy isa fa miraro ny tokantrantsika hidiran-doza ngay ianao izany toa misy zavatra mampanahanao tsy dia tia kosa ary mateo ty raha niry loza ho antsika fa ny amisa fizanany ratsy ange ho ny evin'ny soa tsy lavoko aloha saingy dia mbola tsy mitatra ny afy dia aleo netanao voaka avy hatrany na mpiasa sary teny maro fatao sosy amin'ny episy karazany maro azy ianao dia fantatro ny tianao ambara Andrea nefa inona ny tsy ilazanao azy avy hatrany fa efa ny mamany fahefana ka afaka manao izay tiany atao izy indrindra moa fa amintsika zanany inona koa nefa moa no azoko atao manoloana an'izany za zay sady tsy tongotra hitsipaka na mba mahita olona afaka hiara-koatra anao akory lazaiko ihany anefa izany mba tsy hanapoka anao satria
tsy hainao ihany ake no voasaringotra fa na izaho koa azy ary efa misy sary hitako mandindona mateo tia fa mandinona ianao io ndray ianao zay nge le tsy tantarako zavatra aminao tsy ireo ndray nge izy raha tsy mangano any to am'izay tsy kiditra ny an-trano am'izay fa efa madiva ho maizana koa ny andro sady mimangatsika izy zany moka koa efa miakatra kodiarana mivadibadika marina ny fiainana iza moa no nanapo hoe mbola hifankahita indray za samely avy irytaona teoria iza koa no nahalala fa hifankahazo za sy Alex tamin'ny fiaonana kisendrasendra kely tsy vitany hoe nifankahazo fotsiny fa nifankatia mihitsy aza niainga tamin'ny fakana numéro dia izy ilay nitiko taty an-trano iny nanjary nanana fahazarana dia raiky petit tamiko sady tsy mahafoy nahazo ihany aloha ndriry basilisy nahazo boakely goavimanta ohatran'ireny aiza nahita ho any an-dafy aza izy bogosy moa za koa mbola mitana zay le hoe tafarainy ty sy manina izy zao mandrosofa tsy midy io andraso aloha jerena kely mihitsy ka oay Alex marina manao ny basilisy adray manahoana naninona indray reny nanjary nandondona atao vahiny ohatran'io ka sao ianao manao zavatra na misy atao dia manelingelina anaoko ary fanahoana ny tonga maraina be ohatran'io moa ny sakafo maraina sa mbola tsy niditra ny vavako akory masiso be ny ao an-tanànao dia aleoko aloha mba miala vorona kely ty mihitsy ka sa oroanao afa manelingelina anao ve zanga ny teny zany ary aza sary-piary be ohatran'io manahoana tompoko manaona lesy ay izy le avanareo hoe mipetraka ato efa nateriko mivary Mateo ty dia niviliany sisa anao lainy eny andeha hianatra amin'izay zay fa mahazo tonareo ity mifiresina sakafonao dia ngote bonne journée zanako merci de bonne journée efa nateriko mivary Mateo ty iza i Bobby zaho kosa aloha tsy ampafantatra anao hoe efa niteraka indrindra moa fa hoe niteraka fa sembana so zany no mampialanao amiko tsy aneo izay côté négativako mihitsy akory ka voatery manafina amin'ny marina amin'ny enina latsaka kely maraina izao navatra kosa ianao nanentsika bus makaty vao marainako ka zay ne le hoe ny fitiavana manzaka maniraka sy tsy malavy tany fa tena tianao zany izy iny matoa ataonao hoe zanaka izy koa miantso anao hoe neny anga moa zany teny zany teo za koa moa be fitiavana dia mora mitsitsetra sy mizaran'izany amin'ny olona rehetrako aza omiana tsiny tsy maninona ka tsara ary zaniko fa sao dia misy tokony azona ampiananao aloha mihena fa efa fantatrareo ny anton'izao fivoriana izao sa izany tsy mahalala n'izao programan'io izao za aza mba gaga hoe fa inona nazo mba nisy fivoriana indray andro any tao anatin'izay taona maromaro zaika ny antony dia tsotra ahoana namory anareo satria fantatro fa mila mampafantatra anareo an'izay rehetra miseho ato mba tsy hifanomezantsiny zany anefa tsy midika hoe fa kako ny hevitrareo velively za raha teo tsy mikatsaka fa tsy momba antsika indrindra moa nareo menaday eny ary miainanao zahay tsisy ninoninona ataonareo fa tsy miainy koa ka rehefa afapo amin'ny anjara fitenenako dia tsy raharahako na metsiny anareo na anopa fa teny midina ny ka izao voalohany dia indriry Mateo ty ao amin'io efitra misy andrio foany ry no mipetraka ary tsy mahazo miantsoantsona miteniteny fa zany manatitra n'izay ilaindry rehetra ny antony dia tsotra mba tsy hanala baraka faharoa momba anao ry André efa fantatrao tsara imely anamako izay manambola ny manambatana no mbola manam-panahy ihany koa ka dia ianao no andraindrainy mba ho andry ankinana sy andry faniriny vola be no azontsika raha manak' azy ianao izy koa afaka miatoka amin'ny fianaranao hatramin'ny farany fahatelo sady farany dia momba andray
koa satria ny maty tsy hiverina intsony a ny fiainana amitoy ny tena koa mbola misy pity sady tsisy anambadiny maty ka anio nampahafantarako anareo fa manana olo tiana ny reninareo izay tsiza fa hialekisa izay efa nyfankazatra ela tamika inoko fa tsy anymetsiny angambonareo a tena tsy mazava amiko mihitsy ianao ve io a mbola fondreny ve no mitepo ao anatinao ao a tsy tahoatra tsenatra de eto masonjanako ny varotanao azy noho ny fitiavatena sy ny fitiavam-bolanao diso tafaoatra sao de mba tsy rariny oay saika diniko kely a nylazaiko any alekisa olo tiako fa tsy niteraka satria izay no any lalana hafahako mahazo azy de aza siana sentima be loatra ny fiainana ro zanako isany a ny volanjaza sy ny pension ndrainareo tsy ampy ny satisfaction atsika ka de zay no antony tsiry mama tsy ekeko avy atrany nahoana moa terenao ity olona tsy tiako sady efa lehibe noho za akoatran'izay indray olona kijejojejo mampatahotra ianao koa ve de tsy menatra hoe ianao zao no anambady bandy kely oatra n'iny tsy vitan'izay fa olona efa niteraka anankiroa de manra-pahoviana koa no anafenanao an'izany ary ny tena tsy lefitra de mifanaovanao tsy olona ny olona manana fahasembanana ninonino na mahazo azy na sembana ara-tsaina izy na sembana ara-batana na tsy mitovy amin'ny olonrehetra azy any toe-batany mba manana ny zoma olona azy izy ary na mateo teza afaka mitaky an'izany amin'ny fotoana rehetra eny misaotra saingy tsy afaka manao ninoninona fa ataoko raha mbola vitako tsy hainao indray koa na nomelo ratsy ny anabavinao a ny azo ny tongotra sy ny masony tsy misy asa ny fansainy mbola tsy adala fa afaka misaina izy ko mbola misaina kokoa noho ianao izy aza manaiky ko eny miteny zay manandrify fa tsy afaka ny anakana ny tanjonareo fa kosa raha mahakasika aloha de laviko mariny rano indrindra moa fa hoe za aprisianao hiaraka amin'iny olona tsy tiako akoriny tia indray le kialamody mampalahely ty jereny e zato izy tia moa zany zao no zobaviko nefa inona mondra rahiko an'izany ny anadahany tiako fa tsisy idira dri ary inona ny jerijerina sa vao nahita za koa ny adao hay moka jamby tia manoloana ary mbay lalako fa za miba-andalana ry anina andray marina saika niongana mihitsy le sezako natosony teo ataoko ahoana miara-iana amin'iny raha tena miaraka zareo sondre ino koa fa iena ny fitiavana satria tsy atoraka ny olo tiany a tiako hita be ny endrika izy iny saingy indrisy ody retsy ny ato a mahandro soretsy a ary asa taivahiny be moa eny atao voatra nefa hoe olona tena mifanakaiky isika mazao seza satra ka za indrindra ny natondiako hoe manahoana aloha mifandehany tsoroko andry fa tsy mandry andro tsy mandry alina mandinika mety ho valy tena avy aminareo a ny ako moa tsy ny vola ny olany fa le hoe veriombo manamorona efa milamina retsy ny amin'iny a aikosa zaza-pakatora iamandreny any reka inoko fa anaiky avy etrany sady manaja be an'ilay didy fahadimy eo amin'ny baiboly momba ny ray aman-dreny mety be amiko sady bien'izao ndry de mila mizatra sady miantsa hoe mama ay ny zavatra sarotra indrindra za veky vita de niteny an'izany aza manary maman a satrakia ka voay ary le ry aloha asiko masikely mandrakalina zao nefa nanonofo momba anay efa te toraka eny aminy a tray efa maika sitodiny ery vinatiko re olona maimaika ohatra miboka etoraka andreo andrea ahoana ny anao zay aizany zanako ay de tsy miarabolona kory nefa izy sahirany ery amin'ny 4 kilometra makaty asesiky mifitiavana anao tsy koa arety zany maman a génération 2000 fa zamena tsiny mbola tafalatsaka be anatin'le erreur de débutant mbola zaza vao de tsy de mahay milanja basy fa rehefa zatra ve lery tsy azaka bomba sa hoana bogosy
somary asiako sora kely any aloha andiniako an'izany a. Zay marina, inona loatra rery tompo ty vehivavy atolotra aty to vehivavy janga endrika ivelany amin'zato zipo sady manify malama nefa tsy ampinjirany. Lohany ray amin'izay be postisy matevina be ohatrany saosisy ratsy fatotra no mavo be midorehatra ohatrany lolobrika. Ny tenda amin'io matsoraka ohatrany tenda namoka mivesatra senina. Sa zao ve le hoe saosisy femelle. Ny kavina ny ray ohatrany zantina bisikleta, ny volomaso ohatrany lalam-bitsika. Ny akanjo amin'io le hoe tiara le tsisy tanana fa tady kely mihazona azy tsy latsaka no mamatotra ny tendany de zay. Sady somary fomampisefotra amin'zato fotra marivo tototra ohatran'ny zanaka tavimofona ramanonaka. Amin'izay de tsy tahotra tsenatra fa de miakatraka lery sidritsikara toatran'olona. Mihevitra mantsy ianao fa isy akasitraka an'izao a. Jereny hoe ty tanany mihazona azy fa ohatran'ireny ratsana koa amin'zato lava be sady maro loko miveriny midorehatra karazany maro. Zay marina, makafy erikala misitona ny lesikara sady miandrandra ny plafond mitsotsoka mora amin'zato molotra matsoky misy loko mainty be ohatrany taina koa. Andray tena ampiakariny ambonin'ny tabla de indray ny tongony miaraka amin'ity tongotra mivoara mena gejainy ny kapa mivatopatotra trany ambany lohalika sady matsoky vodi-tongotra no avy be. Tena forma grave ty. Ataoko ahoana re nity olona ohatran'izao re olona. Ty izy aloha raha ny taona de mety efa zokonjokony ihany fa raha ny endrika aloha mbola any amin'le 20 taona. Ary tao variana be hoa ela mijery ahy sa variana mijery ny akantoko. Safidiako mihitsy any reto akanjo reto androany mba ho anao. Kamana isitona kely angalo ela ty mbola misy paquet mantsy ato sady ty koa any amin'le azahoana ambiance. Oako zao mahazo tomana. Andray de tsy mba pressan lakory ve za? Aleo izy ny soratra masina malainy ty malaiko tezitra. Za koa tia mampiasa TFM be tevy fony efa mazava. Aleo aloha angamba ny andehany atokotany akany amin'ny mahateo ty fa navelako rereo mantsy izy. Zay fa lasa ay. Ary ampidiro amin'izay fa sao lasa kitozan'ny tanin'andro de any amin'ny efitrano izy resaresana fa zay mianaka koa iresaka eto. Sa ahoana kira vinanto? Marina za maman. Ary ahoana fandehan'ny tany rikala? Ai, ny amin'ny indray mila midiny fotony tsika. Koraha tsisy atao ako hidiny fotony. De zay lazaiko anao zay ho ahy. Tena milay akizandry neny a. Tena tsy matianjo tsika raha mahazo n'izany fa tena mahazo tombony be aza. Ka afaka zavainao tsara ve mifandehan'izany sady vola be ty izy koa. Ka ny mora tsy mba zavatry ary ny tsara koa tsy azo mora. Fiara tena raitra ne zany sady vaovao mino fa ho anananao ivolany lazaiko io sady efa nambaraka taminao fa fanampiny ihany ny any aminao de apiko amin'le aty. Ny taratasy indray amin'ny maray-pianakaviana de aza matahotra ianao fa ho raisiko tanana ny momba n'izany ka hoana. Tena maika loatra tsika dada. Ny soratra aza mbola tsisy resaka nefa tomobile ny vidiana. Amin'izay de tena vola be tsy toko fitsiforoany ty chiffre lazainao. Tsy matoky andray ngamy malalako sa averiko aminao fa tsy hanenenantsika izany ho hitako tena mijaly mihitsy ny asika amin'ny fitaterana sy ny sisy. Indrindra moa amin'ilay zanaky ny avanao mampalelo kely ery mianatra eny akatso mandeha maraina de mody ariva sady tsy misy vehivavy afaka ohatranao zany eo amin'ny devant ny amin'ny soratra indray efa andalana mihitsy io akiriny eny de ahoana nefa mifanarahana amin'izany mitady tsy fampatokony isika zany sao de tokony tsy fanerasera-tsony ary sika ary madame Basilisy ka zanga ny teny an'izany. Ko inona ny ndrasany? Aza atao an'io moa nama iombona aza atao ka
ianao ndray ty no mitady isaraka rehefa natomboka dia tsy maintsy faranana izay ny afatr'ireo baininy be taloha sady tsy akapidipiditra gabonetsony a teny azy zay mitady ifanaraka tsika adala lesy rehefa tia data eo dia mitady hitsoka matanjaka eo ka ianao ihany io ko za koa nefa zatra miantso anao amin'le hoe lekso ka ny fitiavako anao efatry ny ela tsy tiana ho ravaka ehitriny dia hiezaka ny hitady ary amin'ny fomba rehetrarehetra nefa kosa tsy mampanatena na manome fem-potoana aminao a mety sika zay indrindra mihitsy ny eo ahy mila mifampatoko fotsiny sika dia zay no heriny a za koa matoky anao hatramin'ny farany lamba nomby akiny fitiavantsika jajalija amin'ny farany mangoritsina be daholo mivatako ray manontolo mahenony feo manganao izany ve ay etitsika eny ambony alitara zany voantsika izany leksa hatramin'ny farany ankiry lala za koa angery bakely mba tsy mafoy ianao e oay retsy ary fa misy enina ny tonga vao maraina mipotsaka alika ohatran'io ohatray fa tsy kala ve ny nanafatra hoe aingany fa za kosa tsy nydeny hoe marainy na zao dia izao imamany koa ny manoloananao anaka adinao sady nga hay tokoa mo aha mila manao entraînement aty aho zany isa marainy sao de crampe eo raha izany ka ao aloha mpandrosomy vahiny dia arosomy masaka e ndao ary ka mipetrapetra ary aloha aloha akako zava-pisotro glasé fantatro hoe amin'ilay mafana ny mety amindry fa hita aloha ny andre anairana mibavony fa rehefa vita ny resaka asiana digestif sady ataontsika mafana ty e ka ataovy ary efa netindry zany le izy raha azoko tsara merci be aloha na dia naroso jus de papaye glacé vao maraina azy ny tenanay e tairo ary fandombera kely e tsinitsininy sainginy ihany vola sady tsy vola adala tompony tsy zarazaraina amin'izao bodo sy adala rehetra zao a tsy azoko mihitsy raha azoko tsara dia ahoana zany reny volany mendry anay reny ratra izay rinika fitiavako madio tamin'ny foko tsy misy tambiny rendry bazely a ay mamao mantsy fa tia kosa vola be amin'ny gony ka tsy maintsy asiana faipetra sy fanarahana ohatra ny fiakarana terrain ka inona ary ilay fanarahantsika e miaino a ohatray tsotra kely ataonao antoka izay mifanaraka amin'ny santany ohatra hoe trano na fanaka na tany sy ny sisa za koa ane tsy sarotiny fa enditra fotsiny ndray akizanako a reninao zao manoloananao zao ka tsy hamitaka anao velively sady ny zanako hoe efa vadindre fa aza atao anio akia fantatro dia fantatro tokoa e sainga hatramin'izao aloha ty zanako tao tsorototra amiko akoroko nefa dia ataoko daholo zao fihetsika sy fiaingo rehetra zao anaitra azy fa ny vato azy angamba mahalala misy fitsiriritany e nefa dia ny tenako mihitsy ane zao nefa ataoko lavanty ka i andre a olona tsotra sy tsotsom-piaina dia tokony hifanaraka amin'izany ny tokony ataondry sady aza kivy amin'ny voalohany ohatran'io e mila mamolaka aloha amin'ny voalohany fa rehefa tena mandeha ve tsy ho zatra eo ihany izy ka ny volana e tsy mampiavany mody koa tsy hoe valeur kely ka raha tsy misy fanarano aloha dia aleo ilamina zao ary ekeko mifangatahndry a fa mba mangataka kosa na dia apahafolon'ilay vola fotsiny aza raha azo atao lela-paladia kia tena misy lako azy maika mihitsy ay eny ary fa ny fanarahantsika dia arahana sonisy vavolombelona roa avy amiko a dia avy aminareo ihany koa fa zany aloha eo ihany fa mba iza hoe le bandy manao va eo avy maka atao aminareo mazany iny ay alexiny rikala iny akizika vaovao ay bogosy aloha le ry e za koa tsy ratsy a efa voaraikitra ny anay atsoatsy fa fotoana sisa isaina dia azadino ny ambatanay amin'ny andro malazana dia hoe irevo fotsiny aza fa zao a misy secret ty lazao ary ary ndry no tantaraiko azy dia noho ny fatokisako andry a eno a tsy tiako fantatra izy iny fa mananjanaka sady efa nanambady koa mieritreritra aki hoe rehefa mivadindry izy andre a dia alefaka any amin'ny tobo mifitaizana zaza sembana any kaladala io a tsy miteniteny an'izany ry a ka alomindry fa siako vachety mihitsy io vavako io raha izany fa tena miaiky anareo aka big up be mihitsy kia dia izao ary andao amin'izay ary hitady an'le vavolombelona dia anao mifanarahana sy ny sonia ao tsy foi ny tanana aty fa tsy any e
aninona any ny tanana iny sa de ho tapaka koa zay tiako loatra ity indray zao ao ampidiry moramora aingana ary mba aingana fa tsy andany lera amindry mihitsy no ataoko eto aingana ho a fa samaka fendry mahabe asa nefa tsy mampidi-bola ary inona indray mampifendrifendro tsy raharahako hoe hita fa zany marina ka ninona ary andeha tarisina any amin'ny efitrano iny fa maharikoriko ary aza maizatra be ohatran'io kory ka lesa fa so atotako ery manome laginina avao misandratra andro eto mialeky zavady malalaka zay votonga eo aloha ndry de mifitsaka tsara fa efa vitako zay mibesoin ndry rehetra tsarovy tsara ny condition atsika fa zany manatona andry mazava eny tompoko everiko tsy amaly koa aza fa hitomany eno vetivety afahita tara zavatra tahaka mifanao ny rainareo fahiny sady ny tsy angano fa tena isy tsy inona fa nombana isy Alexa atsoaty zay mieritreritra ny anao raharaha mantsy de anao mariazy any am-piangonana za am'zany mbola misarina voaly tsara miaraka amin'ny robe fotsy manjopika sady lava tsara manarina ny tapis rouge maneho fahadiovana miaraka amin'ny talon amin'ilay lafo vidy de rehefa miditra ny varavara-piangonana de ataoko hen'ny olona rehetra mihitsy mifipoaka ny kiraroko sady hengiako ny ety aloha de hita tsara ny qualitény amin'izany de radata toy Gilbert no mitantana amonjeny Alexa malalaka eo amin'ny plasy mpanambady manatona an'ireny salon de beauté malazalaza ireny de anao commande aboleta amin'ilay manala panda manala mony manala rita fa tsisy ataoko mahatsindry na zazakely vo 19 taona aza mbola tsy mahanja noho iza amin'io hatramin'ny mopera aza ataoko taramiko ny havana rehetra amonjeny io olona voafatana tsy hanala baraka sy tsy halala ny sekreko indri amin'izany any amin'ny toby iandre kosa manatrika amin'ny mariazinay fa miseho tsy ho zanako ay de saika adiniko akia misy fiara vaovao zay hovidinay de entina amin'io mariazinay io lay izy atao hitan'ny olona fa mahavita azy ny ety afapondry zay aloha fa lasa efa niandry atato leksakeliko miaraba n'le tafiditro niandray rehefa fotoana de fotoana sady tsy lay manao kobaka ambava fa tonga de midi ny fotony misy mijery ny marary ny malalako ka mety be amiko ela vonina ny ety efa pare de mba zelazela na izany aza fa za koa zao lasa maika lava be ny programa moa ny tena koa efa ho ray-pianakaviana de efa manomboka be adidy za koa mantsy le olona mahavita devoara foanako za efa niteny any lafa mahazo mandry vo amin'ny vato za koa tsy ela amin'ny zavatra hay fa maika hifindra amin'ny anankiray raso alaiko vetivety zay de tonga hitan'lahy am'izao ny avesatra izy ity dada tsaro fa zao no natao de noho ny fitiavako anao ihany za koa moa tsy de malala loatra n'izay fandeha ny fiarana na ny taratasiny na ny pièce ka de matoky anao efa milamina zany izy ity mantsy tena vola be amin'ny valizy mihitsy sady valizy kely misy kodiarany izany roneny veritsika isaina ve izy ity sa efa milamina aloha efa ao akiny pisoa ay fa melohany ivoahanao ny trano de aza donona ny manisika vato-kely any ambany lela sady efa nataoko anaty sachet mainty izy ity no tsy ho azony kirli be tato azy sy ny rasta tsy mba diso aza de tia mitsaratsara olona kirineny olona ohatrana izao aza mahavita manolana sady manendakako modogisa nefa voay be ary andao amin'izay ary za tsisy de bezobe mifitetaka kia maranana ny tontolo andro ohatrany te hijanona indray zany ka leksako fa honandray ao mamibe aky de andao fa tsy te hitaingina ve atsoatsy fiary io ary inona ary sany zavatra ohatra maimbo raika n'izany tena marina tsy fily zany na courant nefa ohatrany tsisy mikoropaka
tena tsy matokololo ka andraso hoe neny a fa aiza sy izy ny tsy maheno an'izany e so dia rehetra ho lasa kitoza ato a loza fa tena miantso ilay kalana sesotozy iny afa-baraka eto marina ary tsy ato aminao ve zany olona miantso antso izany e sady ohatran'ny feon'lay tovavy mpanao tantara amin'ny radio iny a ela koa zany e sary-piary be mihitsy e tezitreo a dia elandray no sahirana nampitamy ay eo sady zay vehivavy eny e rehefa disy dia tsy maintsy minareo lehilahy foana no mifona sy mandadilady manampitamy anay vehivavy izany moa sady mety alika mivovoany velany any ho any eniny lahy eno iange vitany lahy zany eny lahy ka ohatran'ny feon'olona kosa ilay teoko so evelonao fapo mary a oui alors voilà ianao tsy poma fa za koa tsy paiso fa iny e taiza moa tsika teo ny tapitra ny resaka e za efa tany amin'ny lanitra fahafety iny nisy nanaitra sa averina ay aoka vatadidika teo amin'ilay hoe bisou dia avy eo anao mandeha mitsetsika angatadalana fa ny sapanana fity nefa mifaladidy tokana mo za koa tsy sosoka lahelo tsoany paradisa gasy akiny eny a soamatsika roa ary e tsy izany ho afitetako ary zay aloha ny androany ry avako a aza manafa tsy elako reo rin'izao fotoana izao dia iverina ary amin'izay dia efa za sy ny fiara saingy maharitra izy ity ka tsy vetivety ka mila maharitra ny olo tiako a tsy afaky ny araka aloha sika androany fa aleo amin'ny manaraka manala fanginana anao amin'ny fotoana tsy voafetra fa zay aloha fa roay ahy e ndehana re dia aza ela fery dada miandry be a sady efa manofo hitaingina an'ilay izy eto any manandratra ny nofitsika amin'izao tontolo izao po matiasina mivavako ny takosina molotrik alababe amin'ny olony makafoka sady mamofona ohatran'ireny vanjana fikasika ireny aleo aloha fa fana mihitsy fa ny lokomenany koa loko mavo be amin'ilay tsy tiako mihitsy lazain'ny olona fa ho ambotavy teo ako na tena zavatra hafa mihitsy sy ary bazelisy velo maletsy ry Antananarivo a eto ny tsotsoromambisa rahantsika ny tamatavindray miona tena tsy mifidy tare marina ny abatoana zao ny ilaina amin'ilay mianatra miampy hafetsena tena tsapako be mihitsy ka dia mieritreritra zany le madama be io fa tsy ho fantatro ny momba azy dia nahatoky ahoana moa ny noko sy atokisako anao nefa zanakao nateraka ao aza lazainao fa tsy zanakao dia ahoana ny noko fa tsy ampirafy ahy ianao any ambadimbadika any sady tsisy marina momanao moa tia koa tsisy fanarahana na sonika tsy misy arakaraka dia mieritreritra ianao fa tsy fantatro amely ahy nefa dia izo ny nalalako an'izany aleo asiako akotsoaka matanjaka aingana ka ary aloha somary asiana fiazakazahana ohatra ny vidina ppn lasy zao raha tsy mibolisatra velomo inona moa ny vovoazany kala tsisy saintiato foana e efa mipirila zaina fa zany manatona andrera misy ilaina fa tsy mivazavaza ohatra ireny zao asaiko sepotra sofa nisy an'le raika lahy iny ny alana olana fa ratsy zany dia nyrofo fotsiny dia mivakina teo ka tsy zany ery maman fa nisy zavatra maimboraikina be dia natao ohatra so dia any an-dakozia any le izy na courant dia voatery tsy maintsy niantso anao e mahita ato ny trano fingotra any anaty zordiran'olona any ka atao ampiasa saina tsy zazakely a na maty sy tsisy maso na jambaka tsy alala ny tokony ataoko ary tsy malemy koa fa mbola afaka mandeha mamonjy raha misy an'izany fa indri mihitsy ny tsy tiako manao toetra ny olona planja banderole ohatra an'izany rehefa tsisy atao tena naovako aza tsy nisy azafady rehetra neny a tena tsy afaka mihetsiketo aho moa sady tsy mahita fa nare fofonako miveriko tsisy olona koa tato dia izay ny antony ny antsoko teo akombony ny vava zao mifona sy azafady zao foana ny mody ala olana rehefa manao ny tsy mety satria tsy afaka manao nininona koatran'izay nefa raha reny olona be dia be mpanao ratsy sy meloko ireny ve ny fonam-bava ohatran'izany dia ho vita mora isigadra tena foatana mafatika na hiteto losafity sy sasa hipito hatrany ampaladika hatrany atampindoha aza tsy afaka amin'izany mihitsy mifoka e
ary tsy tetiko ny nametrahako andry fa aty kay maty a voloko okarery neny fa marary a kay maty a maharenina eo e tsy misy sambatra koatrandry ato nefa mbola sandry ihany ny boriko amin'ny lalany mahitsina toro kay marary miongotra ny voloko e sako tsy afaka mamaly fa mitazona n'le kalesy tsy enjery ay aza tarisina ny voloko arery mama fa mijaly a rehefa tsy haindry tokony atao a dia aleo fa ampianariko dia za mihitsy ny chauffeur anodina ny volan okarea mivilivily be le sesa mitady enjery eto ary mama reraka mihitsy a marina mamolaka n'ity omby maditra efa soavaly mirifatra ity joko tsorika mody malemy nefa manao trambo mandady efa ho tonga any amin'ny 4 kilometra rehefa omena fahalalana kely dia mitady anjaka nefa raha andry a ho fatorako aty sady ho tapenako asikosikoty sy io vavandrio io vavandrio tsy mainkombony io tena vondreny veny eo anatinao oriny eny a tsomy alona tsy ary dia jereo fa sao dia fato sao dia tsy fantatrao fa zanakone ahy ary olombelona mitovy amin'ny olombelona rehetra na dia manana fahasembanana azy tsy vidy no anto izao ary mba te heno otranareo asaky izao no efa misy tekeko na zany aza taloha fony fahavelony tatana tsy ary sambatra na dia efa ohatra ny sao azy haingo volazy izy dia nanjary tangena mangidy satry le tatelina velany ho a noho ny fiovanao i rehefa miverimberina vitako tsenjery zany tsy anjarandry mihitsy no mitsara ezan'izy hoe taloha hafa tanteraka amin'ny ankehitriny sady tsy dia mila sentiment be loatra ny aty fa tonga dia pratique satria zany zao no tsy ampy amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao aleoko maty manaraka ny dada tsy maharefa angirifiriana sy miaina amin'izao toy izay ho ampitsaliana ohatra izao foana ny volany ianao no ambony mihoatra ny zanaka tsy ny zanaka ny ianao no arena fa ny zanaka no atao fitetavaka rena nefa mila fantatrao tsara fa misy olona manan-karena fa tsy manan-janaka mitotototo atraizatraiza mitady an'izany amin'ny fomba rehetra fa tsy mahita misy manan-karena sy be vola fa tsy manam-pahasambarana satria tokantrano tsy misy fitiavana fa vao miditra ny trano dia ady lava misy ananany avokoa ny zavatra rehetra fa olona faharofo lava sy taizana retina isika nefa sady tsy mahantra ny tsy mbola tafiditra ao anatin'ireo ka aleoko misorika tsy ahatongavany izany mila manaja ny eo ampelantanantsika ary manolotra an'izany eo ampelantanan'Andriamanitra satria izy miadsika mangina ho oka kosa tsy ekeko mifanapara-pahefana sy ny tsindrifalava ataonao amin'ny olona manana fahasembanany esory ihany ty tanana fa so tapaka amin'ny atezera koa na dia reniko aza rehefa diso toro loatra ny ataonao riny eny dia miala tsiny afa tsy maintsy ametraka fitarana eny eny mpiaro ny zon'ny vehivavy sy mipitany ry filaminana ary mimpiandrakitra ny zon'ny olona manana fahasembanana mbola tsy nanao an'izany nefa noho ny fanajako amin'ny mahareniko niteraka anao sy ovanao na tonga saina tsy mety ataonao dia voatery a mangina eo fa sao rarafako tia maina mianakavy eo aleoko mitresaka fa tsy maninona ve nery mateo ty tsy naninona ka aza misahirana ny amiko akorinareo fa misy marina ny ataony amin'ny lafiny ray tsy mety zany ry mateo ty a hiaritra fa mpizaliana sy vony a reso teny ohatran'izao foana zany fa tsy hanohatra ny tsy rary mihitsy andefitra manandrariny eto foana tsirana dao miangavy anao a tsy hitory amin'eny na hampafantatra an'izany anizaniza akory izay mahazo ahy ny fahalalako an'izany no mainka hampiaina ny andro avelomako fa indrindra ny fahalalako fa mikatra ny amponja mamita ny sasiny izy noho ny amiko s'il te plaît mo laissez aza manao an'izany zany mbola manao zavatra be deabe nga mama tsy dia misy ka
mandoatra mivaritsika atoandro ay moa nareo tsy miandratra androany saika raha mafana kely amantsy fa andeha andro mialohan'ny andehananao nefany dia anao rapelina kely aminao minitra mantsy fa atsoatsiny ekzamay ka fanontaniana no apetrako aminao manao hoe manahoana ny fandehanany fifankatiavan'ny lasy amely amanjatiana raha resakoatra zany aza mana tenahy amiko ny fitiavana tsy amidy vola sady tsy takalona kory no tsy atolotra koa zanako fa ny anala baraka mihitsy zany ny tanjonao sa ny afata mihitsy zany efa manomboka misy tension sady nanjary mora miakatra izy zao tatoato raha iza aloha ny lehilahy tsy ny salasala fa tonga de nanaiky sady kala koa manam-bola be mahavita an'izay ilaiko rehetra na ny fianarako koa aza mariny atsangako mihitsy ny tanako jeren'lahy sambatra aloha zay vadindriry Amelia indrindra hoe bandy kely boko sady endro no manam-pahaizana ro ahita na andeha ho any ampita mahatsiravina na maheri ny anarany azy ary tsy ilaiko tonotononona koreto masoko fa mampivoaka ny any nefa nateliko raha ny fahazahoko ny teninao de tsy tia azy zany ianao fa tsy te hialana ve ianao tsoroka aminao fa na tsy hianatra ntsony azy ianao efa vita mombanao zay ny de apetrako tsara voalohany indrindra aloha za tsy jombilo manarak'izay za koa mbola tsy vonona raha izy mahafatifaty anao afaka tambatra ao amin'ny Aleksy fa Andre manao mba ilalana fa tsy anambady olona tsy sitraky ny fony velively azafady Andre netiny rano de iny izy ny lasa andeha andro fa sasy mifitainitainako na velan'rery teto ahoana ny amin'ny vola be fa azoko sy ny sonena ataoko nefa izy mandady tsiraha contrat efa vita iakilekisa koa ty tsito zay nanjavonany hoe lasa izy tsy trantsoko sady tsy misonina ny telefona nefa ny zanako aza tato ny afy fa nitaheriko zay azoko namidiko mba azahoana ilay fiara-bokady loza fa lay menaka efa lavo be nay ny lasa tao anaty vilambary saika anaovako ranonampango fa tsy ilay servieta netiny Andre ty ve inona mavako ny karo an-dakozy ty entany zany aleo aloha ampiana sira lelo zay ry lantro zay voatsaroko efa nanisy siranio ateo aleo hoe andramana loza zany raha ngidy tsira hypertension vita ho azy ty tapohana rano nefa marina tsy ho lasa ronona garadobo ny voatafy sy ny totokenaka ho afa-baraka aleo aloha alamiko mihitsy ny saindriry bazely calme izakariva toy izao nany ambonako antata tsy haiko fa faneo amin'ny tantaram-piainako ny fisiny tokoly io kazy mazoto mamangiana dia tsy fantatro tsy hitako akory aza taorian'ny famindraniny eny ahevitra sy ny fanitiana lavato nefa dia nanjary tsy hitantsony izy asa raha ny tenenina inona ny zava-nisy tao za koa ty tsy afa-mihetsika ato nanjary tonikadra tsy manana fahalalahana tsy toy ny talohantsony nefa ny eny tongotry ny malemy dia ny masoko ny jamba fa za tsy adaly nefa nahoana dia zao nanaovan'ny olona ataoko ahoana ny eritreritra fa velona nefa ketsana tsy fatorana ato mafy mangidy nefa olombelona manana ny somaola sy ny asina ihany sange afaka no aiza moa tsy afa-manoatra eo ampela-tana matanjaka ny amiko dia vitanao verineny zanakao ne nefa dia ampijalinao maninona koa ary mateo ty anarana manesy mandatsa zany natao anarako
marary loatra foko mieritreritra fa ndreniko niteraka ny mavita manao tsinitsiny satria ve za malemy, satria ve za tsampa, satria ve za ohatra zao dia atositosika sy atao akila-pao. Tsy zakako neny mahantra loatra, oro loatra foko fa tokony ho aiza ny toerana isy ahy sao dia tsy eto an-tany anoa anahoany marary be ny ambava foko kay matya mama tena marary be ny lohako mavesatra be tsy zakako neny vanina be enonao tsara angam'izay ry mama, araky ny fanadihadiana sy ny analizy rehetra nataon'ny dokotera dia marary fo mateo ty izay inona zato isanjato fa vokatry ny nataonao. Akombony kely ny vava maimbonao tsy may afa-tsy mana ratsy raha vao miloka aiza no alalanao na ny fahalasana andrainareo no nahazahoany reto-po sady za koa tsy mpamosavy fa aza mifanala baraka kely ay ianao mba mahatsiaro hafa baraka ihany dia mahalala raha menatr'olole sady efa raisin'ireo mpitsabo andraikitra ny aminy raha vao misy tranga hafafa miatra aminy ko maninona raha saina velomy kody hompiny any an-tranony any raha izany amin'izay tsapany tsara dia tsy hany meditsiny be fahatany tsony zao dokotera mividy diplôma kely sainy zao moramora kely mivavanao so iverinao fa any an-tranonao ry tsika io ka afaka miteny izay tianao tenenina ianao mbola misy ny lalana sy ny fitsipika amin'ny fenontantsika fa tsy toerany baso vavy eto akory zay lalàna goragoram-pitahorana sy fihezana madinika nefa taingena mimpanankarena sady hitsany hatrana tapindovy ianao taonao fampitana amin'izany tsorika aminao fa bazilisy tsy azo atao ninoninona satria mpanao ny marina ka tsy matahotra bilidozera ny fielonana sy ny fanenjena hitrongy azy raha mbola misy aina sy fo mitepo tsy azo ambanimbaniana mazava aminao dia nio ihany no avinao sy ny fiainanao fa kodiara-tsarety inge ny fiainany ary tsy hay izay avoaka ny rapitso efa lehibe ve ianao vao atoro amin'izany ntsony tsy atoro vanjo adiana fa mahalala ny mahavoravina ao aifika fitiavaka anao amin'ny maharenika anao koa no mbola hitenenako fa tsy mety ny ataonao marina izany fa hatreto aloha mbola tsy hitako izay nidirany kodiara-tsarety tamin'ny fiainako ary tsy zaza ray ranonorana no ampianatra amin'ny bazely laviko manta be fotsiny izao ny anao mbola tsisy vony ny ahy efa lan'ny ankizy tamin'ny sira ka ilay be moral ka taony mihitsy aloha fa manepitra tontolo iainana kanefa misaora ihany raha mbola misy miteny fa izany tsy midika felonana na hoe tsy fitiavana akory tsara ny manambony tena fa tsy mety kosa manambany ny hafa hita fa zany eo matoa ianao misy manenjika valeranao matoa ianao misy mialina misy ratsiariny aminao sady naninona ntsony raisin'le dokotera be rediredy iny any ary mateo ty raha izany ataoko ty vola fotsiny no kandrapany reny lay zatra mitafandrany an'ny hafa ary tsy ianao amidindray akory no hiady varotra amikely ny lalana tokana any asitrana amin'ny mateo ty dia ny fiarahamonina sy ny tontolo manodidina azy ihany izay tsy izy akory izany fa zasy ianao ka ao anatin'izany ny fanomezana azy ny tampotampo sy ny toerana tokony isy azy sarotra mantsy izy ity satria faly izy mihetsika malahelo izy mihetsika nareo nefa to efa lehibe olojafy indray ty no mivary lavy tanterakako ny fatin-dehilahinao sy ny vehivavy janganao no ambony no ny zanaka marary anao teo ampiterahany fa iza re tony miseho be argument tsy maharesy lahatra tony avy elaonao ary le kely raha fantatrao fa olon-dehibe aza vingavingaina zaza raha tsy taiza ary sao adininao ary fa mbola zany no nitaiza sy nanabe anareo ianao ihany nge dia efa nahavaly azy fa adininao koa nga mifisiny raiko izy ny nanory sy nanabe anay araky ny fitezana tena izy fa tsy ianao velively ny anjaranao totokantrano ohatr'izay dia
mikarakarana io toy ny mpiasa-mpanatitra sy maka-pianatra ary mahandro sakafonay de zay mantsambaby zany raha olona ko tsy atsona ny rainareo efa vovoka any am-pasana hikarakara sy amerina n'izany ray raha izany sady raha ny fikarakarako anareo a tsy raharahako na toy ny mpiasa aza fandraisanareo atao atokantrano hatr'izay ianao zany aoko aza mahavita manonona an'izany fa ny fantatro fotsiny hoe miankehitriny zao ny miainantsika fa tsy ny talohantsony aleo aloha ho any amin'ny mateo tiako fa tsy fandahadresaka aminao eto e ny mangina marina volamena olona manao vavatafondro ve ho lamibala inona hoe any ariana ho any mialina fa ny vola koa natao meny e sady midelira ny fahazazako aho hoe ny tolona mivatana akondry sady misambobalala manao ondry izay ondre efa tsy maninona ka ay sady aza dia miasa saina be ny amiko re zavatra tsy dia mpahazo ainy ohatra ireny fa tsy haiko se natonga niny ny zavatra nanindrona be tao amin'ny ambavafoko dia nanjary fanina natonga niny fa zao aty tena efa tsy maninona ntsony ka ay tsara zany fa hoana ro mateo ty ianao nga manana namana na mahafantatra olona hafa koatra ny havantsika tsy azoko namana tsy dia hitako loatra hoe izany namako ka zany tsy zany mantsy fa nisy nanatitra taratasy ty eo anao ary no amafisiny fa zany mamaky azy dia atao eninao le olona koa moa tsy nanonona anarina sady akizikizy zay nanatitra n'le izy teo zany hoe olona mahafantatra anao zany izy raha azoko tsara ka vakio ainga anary zay lazainy mangitakitaka be a zany efa manokatra azy aka le izy koa misy valompo miraikitra tsara mantsy nampiarahany atsy andaso aloha zay ka ianao tsara ary ho an'ny Mateo ty sy André mino a fahasalama tsara nareo mianadahy na dia fantatro aza fa mandalo tsy fahasalamany Mateo ty teo tsy ho lava resaka fa ampafantatra anareo mianadahy ny antony tsy nandalondalovako tsony dia ny tsy hampisy disadisio amintsika fa indrindra ny reninareo tadidiko za le nampilalao amin'ny Mateo ty dia mifampisangisangy rehefa eo tokotany taloha reny za le nampahafantatra karazam-boninkazo eo an-jaridainanareo tsapako nanana fifaliana izy nangidy amiko nefa ny tena nataon'ny reninareo ahy tsy fanerasera aminareo tsony na dia nanjary raiky ty tamin'ny Mateo ty aza ahoana hoe ry André toizako any eny tiako Mateo ty na dia zao aza ny mahazo azy saingy ndrao alazaino manararoatra ny fahaleminy ka dia naleoko ny kobonina mangina tsy arotra nefa ny tsy ilazan'izany aminareo ka dia naleoko nanoratra sady fanaovam-belonana satria anio no anainga hiazo makanosy Belleville Mateo ty tadidindriva e za le namana tena akaiky andry faharoa manaraka ny dadanareo dinio kely ange andraso hoe ay Luka tadidiko Luka zany André zany ve le namana akaiky nanam-pitiavana izany nefa tsy mbola hitako akory nahoana no ampafantarina an'izany zavatra tsy fantatro akory mbola tsy nity ary tsy nieritreritra ny amin'izany nahoana koa nylazaina fa ty nefa ohatra izao mahazo ahy za fitserana fotsiny ny antony ilazany an'izany amiko ary raha tena tia izy dia mianao ny fomba rehetra fa tsy nandao ahy Mateo ty tokony ho faly aza angenao satria iza nanam-po hoe olona ohatran'ireny manam-pitiavana anao sy namboraka anao an'izany amintsika ary efa nambarany anao nge ny antony ka tsy tokony hametsy ny azy kosa ianao eny faly satria tsy napoziko tokoa hoe hainy olo loatra nay mba misy piti ihany fa
fa malahelo kosa ny foko hoe taratasy nalevany nefa tsy nanambaran'izany ovantana tamiko akory izy. Andreo satria hoe za ohatran'izao. Oko zay atia alaso aloha fa mbola misy toy any ange ny ranomasony ny ratako ty eo anao nisaraka dada sy mama ary nanambady avy dada ka i dada sy ny vady kely ny ary ny zanak'le ramatoa no mipetraka ao amin'ny tranonay taloha amin'izao fa za sy mama kosa ho any amin'ny tany razan'ny mama ny Nosy Belleville. Tsaro fa tsy manadino anao na dia ny tany lavitra any azy zahay. Mirary sosy fahasalamana ho anao mandrakariva eo ambany fahasoavan'ilay raitsika. Na tsy anjara aza ny antsika dia voasoratra tompoko ny anaranao. Ilikamy tia manginanao, tsy manadino anao. Fa nahoana n'izay akaiky any lasa mandao avokoa. Sa ve efa voahozina nitsalaka tsy natao ho sambatra mandra-pahafaty. Mateo ty tady ty fa mbola tsy salama nge ianao e. Sady aza manao an'izany fa izay nge mbola eto e. Raha za mataotry ny fa ho efa vita amin'ny fianarako dia izay tsy efako rehetratra izay onerako avokoa. Dia aza malahelo be ohatran'io fafa foana ranomaso e. Ao fafako. Dia ndao anao entina hiditra amin'izay fa hariva koa ny andro. Manao ndry izay? André, efa tsy maninona ka. Ay. Sady aza dia miasa saina be ny amiko re. Zavatra tsy dia mpahazo aina ohatry ireny fa tsy haiko izay nahatonga an'iny. Nisy zavatra nanindrona be tao amin'ny ambavafoko dia nanjary fanina nahatonga an'iny. Fa izao ato tena efa tsy maninona intsony ka. Ay, tsara izany. Fa hoana ro Mateo ty e. Ianao nga manana namana na mahafantatra olona hafa ankoatran'ny havantsika? Tsy azoko. Namana? Tsy dia hitako loatra hoe iza ny namako ka. Zany e. Tsy zany mantsy fa nisy nanatitra taratasy ty eo anao. Ary no hamafisiny fa zany mamaky azy dia atao heninao. Le olona koa moa tsy nanonona anarina sady akizikizy izay nanatitra an'ilay izy teo. Izany hoe olona mahafantatra anao zany ilay izy raha azoko tsara. Ka vakio hainga anary izay lazainy mangitakitaka be izany. Efa manokatra azy aka. Le izy koa misy valopy miraikitra tsara mantsy nampiarahany atsy. Andaso aloha. Zahy. Ka ianao tsara re? Ho an'ny Mateo ty sy André. Mino fa salama tsara nareo mianadahy na dia fantatro aza fa mandalo tsy fahasalamany Mateo ty teo. Tsy ho lava resaka fa ampafantatra anareo mianadahy ny antony tsy nandalondalovako intsony dia ny tsy hampisy disadesio amintsika fa indrindra ny reninareo. Tadidiko za le nampilalao amin'ny Mateo ty dia mifampisangisangy rehefa eo tokotany taloha reny. Za le nampahafantatra karazam-boninkazo eo an-jaridainanareo. Tsapako nanana ny fifaliana izy. Nangidy amiko nefa ny teny nataon'ny reninareo ahy tsy fanerasera aminareo intsony na dia nanjary raiky ty tamin'ny Mateo ty aza. Ahoana hoe André? Toizako any e. Eny, tiako Mateo ty na dia izao aza ny mahazo azy saingy ndrao alazaino manararoatra ny fahaleminy ka dia naleoko ny kobonina mangina. Tsy arotra nefa ny tsy ilazan'izany aminareo ka dia naleoko nanoratra sady fanaovam-belonana satria anio no anainga hiazo makany Nosy Belleville. Mateo ty tadidindry ve za? Le namana tena akaiky ndry faharoa manaraka ny dadanareo. Dinio kely ange. Andraso hoe ay Luka tadidiko. Luka zany André. Zany ve? Le namana akaiky nanampitiavana izy nefa tsy mbola hitako akory.
nahoana no ampahafantarina an'izany zavatra tsy fantatra akory. Mbola tsy nity ary tsy nieritreritra ny amin'izany. Nahoana koa nolazaina fa tia nefa ohatra izao mahazo ahy. Za fitserana fotsiny ny antony ilazany an'izany amiko. Ary raha tena tia izy dia nianao ny fomba rehetra fa tsy nandao ahy. Mateo tia tokony ho faly aza nge ianao satria izy nanam-po hoe olona ohatran'ireny manam-pitiavana anao sy namboraka anao an'izany amintsika. Ary efa nambarana ianao nge ny antony ka tsy tokony hametsy ny azy kosa ianao e. Eny e, faly satria tsy nampoziko tokoa hoe ny olona ohatranay mba misy piti ihany. Fa malahelo kosa ny foko hoe taratasy ny nalevany nefa tsy nanambara an'izany hovantana tamiko akory izy. Ondreo satria hoe za ohatran'izao. Oka izay atia alaso aloha fa mbola misy toyany ange. Andranomaso no ratako tio anao nasaraka dada sy mama ary nanambady afy dada ka i dada sy ny vady keliny ary ny zanak'le ramatoa no mipetraka ao amin'ny tranonay taloha amin'izao. Fa za sy mama kosa ho any amin'ny tanin-drazan'ny mama any Osbelville. Tsaro fa tsy manadino anao na dia ny tany lavitra any azy zahay. Mirary soa sy fahasalamana ho anao mandrakariva eo ambany fahasoavan'ilay raintsika. Na tsy anjara aza ny antsika dia voasoratra tompoko ny anaranao. Ulika mity mangina anao tsy manadino anao. Fa nahoana n'izay akaiky any lasa mandao avokoa. Za ve efa vohozina nitsalaka tsy natao ho sambatra mandra-pahafaty. Mateo tia tady ty fa mbola tsy salama nge ianao e. Sady aza manao an'izany fa izay nge mbola eto e. Raha za mataotry ny fa ho efa vita amin'ny fianarako dia izay tsy efako rehetratra izay honerako avokoa. Dia aza malahelo be ohatran'io fafafao ny ranomaso e. Ao fafako. Dia ndao anao entina hiditra amin'izay fa hariva koa ny andro. Way, Amelia, fa inona indray ary ty tsy mandondona ohatra ny volanty sy mare fosa tonga amin'ny andro fa kaina amin'ity retsy a. Ohatry? Dry, ary iza reto milatro miaraka amin'ny avy masiky reto. Ao aloha mipetrapetra afaka zavatra. Tsy miandry ela e, sady tsy mila an'izany koa. Odianao fanina sa tena tsy tsaroanao ny andro androany? Efa dila ny fotoana aza fa tokony fakimaly a. Ny andro efa tsy nisy na antso na dombaravarana. Efa fantatra nefa ny antony dia naleoko mihitsy izany nanantony e. Ay tokoa mo. Aindry andro fa efa soaranao indry e. Za koa mora mahazo vetivety rehefa zavainy elaela. Tsy mila an'izany e. Ary naninona raha mba niantsona na ampiomana mialoha e. Tena efa niteny any Andre mihitsy fa aza matahotra indry. Efa milamina, efa poince, efa mangotragotraka daholo ny zavatra rehetra. Tena vakilovy amindrika ilay zanako fa ela ny ela. Indry koa momba misy jerena ihany. Ka kafe sady teny ho aroso andry. Sa le mafana? Sy lava be izany e. Ataovy kafe sy dite amin'ilay mafana dia sesevatra amin'ny vatakoronao. Sady tsy handalo lera aminao ny antondiako aty ramatoa e. Hitanao tsara angamba reto olona miaraka amiko reto a. Ireo le vavolombelona avy amiko sy avy aminao. Nanatanteraka n'ilay rangotra segondra monja fa manan-kery mandrakizay. Sa tsy fantatrao ny dikan'izany atao hoe soni a. Dia ampafantariko anao ary fa soni ilay mety hamonina melona ary antoko fampatokisana. Dia tonga izay araka ny fotoana ny fanomezana akan'izay azonay hoentina. Ireo zalasasanyireo zao efa nikaramaiko androakan'izay azo bataina. Ireo koa misy polisy hijery ny fizotry ny lalao e. Aoka kosa aloha zava. Ninona indray? Tsisy entana mivoaka izany eo raha mbola velony Basilisy. Nahoana manao tambabe fa tsy ndeha atao selasela ry amina. Kiala varatra amin'ny revitra fa nay ity vatolampy ampendihiza. Ohatry? Ary toa manao gisala omaketsy ilay akoho vavy maneno ity. Izy mangalatra indray ve no avava ary lala e. Efa hito zao fa jiolamo manoloana mbola avo feo ihany. Ataoko ty fa zaka tamirika fa mivola tsy mampiavana ary tsy afampitokisana. Andao ry zalahy, ao, rofo daholo izay azo rofo na ny ambony rehetra any. Hatramin'ny tele e, ny armoara, izay zaka rehetrarehetra rofo daholo. Ainga alisa fa traingo ety any a. Wais, mba hierovako ny fananako.
ipoka eto ny ady lehibe fahatelo raha izao mpandeha satria samy tsy misy manan-koresy na i Rosia na Ukraine. dia mieritreritra ny vita inona amin'zato tanapolo ny raha matobazely ary tsy ady lehibe ny ady lehibe raha tsy mampiasa fitaovam-piadiana e farafaratsy ny zafim-palade ohatra ny tony rehefa tsy ho misy ilona na bomba ihany. Tobasy mifona kea ao fa tsy hamaly aho. ay anakeny ambony ary ny tanana zany ny aina ka teanao ny vava malama oatra ny savony nefa ny aina mbivotra ary mba teo amin'ny sezako teo sao mando pipiandriny sezako ka ao maty asiny sady ry zalareto koa efa hibata azy mbay hoa nery mihinana voatabia angara matoy zany sa tsy ampikafe ny tao mangovo-doalika jereo a jereo a zary bazely a dinio tsara io endrika io jereo ka sory ary ny basiny fa za tsy andositra zay voadinika tsara za zao nameli aminy zao le endrik'olona tsy azo niza ambakaina sy tsy azo atao ninininy endrik'olona tsy mitsitsy koa rehefa tezitra fa mivadiko rery ary aza mieritreritra ny anao zavatra hafa koa rehefa eto any loko fa moindre geste kely monjy dia ampy anosika ambala ivoaka naparitaka ny aty-dokelinao marivo salosana io le laviko be mihitsy eky mifaladindria aza mba atao an'io moa nama terteraingana mivavaka fiatsarambela tsy farany ry bazely mba hamonjy amin'ny Beelzeboba any amin'ny fikotroanifo mifahatezerana mandrakizay dia zao koa atao veloma ny tany fa anao tonga soany amin'ny afo be andao kivy ombana fa tsisy miadiady zany eo mifona ary aza mampiasa herisetra fa bety amely aho amely aho moa namako fa tsy amely aho ho fitsinjovako anao dia aza matahotra fa tsy ampiasa an'ity fa ty vy somary mavesatra ity ity ny ampiasaiko itotoko andreo taolan-dranjo be anao reo ary tsy amelako raha tsy fotsiko sahirana mihitsy ny sandroko eky mibata azy ity nefa zay moa ny lalana hita fa mety dia tsy zay maharatsy azy koa oka kiamelia na izay vitantsika izay ihany aza be dia sandry iny amadika tsy vanina kindria mbola miteny ahy tsy vanina ihany tsy haiko aloha zay mpamadika na izana ianao tsy vanina fa ianao mbola tsy vanina lavitra mihoatra no za zanako aza vitanao mampitovy azy amin'ny bibiko efa tonga daholo lisany efa ritra ve ny ao ambony ao dia mialatsiny aky ary ba kely raha manao an'izao tereniny zava-misy tsy maninona fa omeo an'izay ty azy andre fa za koa efa malala tsy tiany zany ary mavesatra zany koa fanampiny toko mbola izy ka toko tsy adino reraka maty ataotro maty are olona tara fonaveloma dia mandra-peo aminakya ina mibabe ary am'izay zalay ala karo andao maty aho mety laniko ny tany aman-danitra aizanaleo valina hoatray ary na daholo ilay zavatra henoko teo tena marina tsy misy mpamakitra ny tafiditra ato indrindra ilay ny fampiresaka sy ny kitrakitra teo za koa moa dia tsy afaka mivoaka sady tsy misy mahitako nefa tena feo an'iny ilay henoko teo tena izy mihitsy iny aleo aloha andehanako any sady nangina tapaka teo zao tontolo zao aiza nefa ny lalana na mamolo trano aza tsy haiko ndo any za tsy mahita ndraso ilay feo no rany ohatry ny avy any ambany ilay feo teo ka zay fa tafavoako ilay varavarana ohatry ny efa lasa lavitra nefa tsy mbola marinina mininy rinona zany ohatra maisatra be zany ndraso hoe aleo aloha sy tomoko zay oay marina tena mivilavila be le kande sady mikototona marina tsy tohatra za misy azany mama neny vonjeo neny
ary tena mangina be nge zany tanàna zany hatramin'ny gardien za tsy hita hoe nakaizako hoay ary to babangona be koa ato trano fa nisy inny sa ve sanatry de nisy namaky de lasa izako nefinenika hoay marina fa tsy mateo ty ve tsy mitsiraretsy ampivoatrano itsy sady misondra sady efa mikodia lavitra azy le kalesany toerany mitohatra miosondra tena izy mihitsy io fa inona raha niseho tato aleoloha tsapaiko hoay marina efa mangatsika be sady tsy mitepitsony ny fony mateo ty mateo ty teo sanatry azy ilaozanahatya tsy mahafoy andringa sady tsisy sairanako akoatra andritsony aza mandeha moa tsy mateo tya zany efa vonina hikarakara fa vitako ny fianarako mateo ty maty atongotro hoay mama fa naninona ianao tsy vanina manao an'andriamanitra tsy misy iza fa tsy azoko iamely any tonga teo ary namely any mihitsy ny atondihany nyrofony daholo ny etantsika sy zay zakany efa nitondra fiara izy nitatitra an'izany niaraka tamin'ny dokera bata entana de zao ringana sy foany zao fa inona nefa ny antony fa nay rajery gardientsika aza tsy otsoniko mety efa voakarahamako zay be ny zavatra tsy fantatra ho anaka ary niezaka nanafina an'izany hatr'izay fa nio kosa tsy maintsy olazaiko anao ny marina amin'ny tsipiriny fa mialohan'izany aizy mateo ty ary tao tsy mamaly ianao ary fa maninona ianao no mitomany fa izy maty izy ry mama maty mateo ty tsy marina tsy marina ny vonoan'le tsy matahotody reny koa angamba raha ny zavatra hitako aloha de nenjera avany ambony any izy de nykodidy tamin'ny tohatra tsy fantatra mazava ny antony fa aleo longamba iantso manodidina sy ny avatsikariny manam-pahefana hijery fotiny sy anao ny fanadidina rehetra amin'ny fikarakarana ny razany de maty ve ny zanako tsy mariny zany tsy maty ny zanako tiako tsy maty mateo ty fa manofy za koa efa vonina niova sy karakara azy kay tsy afa-mihetsika koa ny tongotro roa nefa aporotra iandre lasa raha tsy ny tana basy aloha le mpamisaviny tsy ny nataoko tafavoaka velona teo any andanitrany no fonenako any ao nody raha vo mialety vetivety fona de ho hitako mangita ine zao tsy tantoko ny mahita anjanako teo ambony kalezantsolo fa efa mitsotra eo ambony latabatra ny maso ny tena tsy nahita mandrak'izay ny tongony tsy mba nandeha nefa mbola tsy hiteny tsonoko ny vavany ary afaka roa andro de azitrika tsy hotazako tsony noho isa za koa tsy te ahita amin'ny mateo ty tena deko ty ambony miainy vaovao avy any ambany any mitongotro koa tsy afa-mihetsika fa manainy tena be ka tsy zakako na de fa sinany zao karazam-panafody manala fanaintanina rehetra zao azy tsy te hijery ny mason'olona tsy te hihain'ny vavan'olona ny fifosanako de ahoana nefa ny atreko ny fandevenana anjako fanaovam-beloma azy farany ilay mahandroko tsy mba nahita mangirana nefa maika nampitondra ifaisana kanefa de zanako naloka ny kiboko zao manameloka ny tenako tanteraka rary no azo mahazo azo zao no atsapako ny fahoriana mianjadiny olona manana fahasembanana rabatana zao tsapako tsara ny hirifiriny zany sy ny fanaratsiana ataon'ny olona hoe kiala maty tapaka nefa ny aiko azy efa samborina ny eritreritro koa mbola manenjika ny tena nefa efa tsy natory mandrakala
nakaiza daholo zao ry zareo nanakaiky amin'izao mahazo azo sao ka nahavana aza nitady hialangalana no nitoetrako ka keriny ambokely tiako raha olona kehitriny any na ialekisa anaty anaiko aza tsy fantatra maty tsy fantatra velona tsy ta hoe nakaiza sady tsy hahenona vaovao atreto lay monamoroko taloha fa halako izao aika voay be gourmand nanenina tongotra matanana aiza ny tany isitrehako ireo olona ka tsy tafarina zazamena manahoana zay mamatatra manahoana ianao anaka zao mandamaka tsy afaka mihetsika lava eto mpandrina eto izao hoe tsy mahare marary ny tapako ambany asa nadoton'ilay anestesia na fanafody fampitsarana fanaintainana ampiasain'ny dokotera io angamba mba efa mahita torokely koa rehefa tsisy atao eny nefa velo misakafo tsara mamy anga hita izay hoe misakafo tsara rehefa matelona dia izay ny zava-dehibe hatramin'izay nitondrana ao aty amin'ny hopitaly izay nefa tsy dereko nanaintaina be ntsony ny tongotra satria voara-maso ny mpitsabo na izany aza tsy tokony alefa lavitra ntsony ny saina fa so hiteraka aretina afy eo ndraika eny ataoko angamba fa tokony filamina amin'izay izay mihitsy satria efa miezaka manadina ny mateo ditsy kelikely iamely ahy ny raha nahita fa nigadry iny niaraka ty amin'ny ray tsokombakomba taminy soa koa fa nanampy antsika amin'ny fianakaviana tamin'ny famerenana n'ireo vola izay tokony ho alohantsika tamin'ireny raharaha reny ny vola lasany Aleksandray aleo ho azy ihany fa efa nifafako tanteraka momba azy manontolo ny marina tsy mba maty ary efa tsy ny lalàna no hanavay azy ny fiainana koa tsy misangy raha lehilahy tanora ohatr'ireny mbola hita satria nikanjy ilarovana malalaka ny devolako lava ny fiainana sisa isika raha tokoa efa manaraka fitsaboana ty amin'ny hopitaly ka tsisy tokony hampanahy ka nefa to mbola misy singana alahelo mipirina amin'ny Aleksa aina ange ao anatin'ny fona ao azany ka te hivoaka ny vavanao raha ny fahazahoaka azy volana eny lasa ny tany marina aloha zany reny efa voalazako anao reny izay tsy nolazaiko taminareo fa no ezahako na fiainana na dia nisy ampahany tamin'ireo fananantsika mipirina azy nefa rehefa nataoko ny koty dia tokony ho sambatra sy miadana isika raha mionina amin'izay teo ampelantanana araka mivolazandrakandra tompoko vavikely mateo ty no ezahako no adonoy izany rehetra izany ny fandrobana ny tsy an'ny tena koa na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy isy valina satria vola azo tamin'ny makarakara ka tsy maintsy hivoaka amin'ny kilodoka marina izany ry mama tena izay voatsapako fa teny ianao io zaho koa ty to miseho miana-kendry tsy endry alohanao mbola zaza misaina io koa tena tsapako tokoa nefa endrenao anaka mahatsiaro sambatra misaotra ry mama zaho koa tsy mitana ampony alahiloko tamin'ny zavatra vitanao fa ono aloha efa eninao nga ny vaovao fa vaovao inona ny tokony ho eniko anaka ny vaovao momba anao momba hoe eno momba anao ka tsy lazaina ary fa ianao no hoe mibe safary eo za efa dodiny ery zanako misy zavatra fenonao amiko fa nahoana ianao no seto lalina ohatran'izany no sady manganoana zao hoe nyteny tamiko ny dokotera mpikarakarahanao fa noho ny valiny radio faran'izay natao dia hita fa tena potika tanteraka ireo tolandavany ranjonao ary efa miamitatra tsy kelikely izany ankehitriny na misafidy ny dokotera fa na vela amin'izao izany ka efarany fahafatesanao no ianao kikisan'ny kansera ny taolana na tsika miroso amin'ny fanapahana ny tongotra hatramin'ny vanitolana mba tsy tarany aingana ary tsy ny ray ihany fa izy roa inona tsony moa ny amiko efa manakaiky aza ny fahafatesana tsy mbola naka-hevitra taminao tokoa ny dokotera fa izany lazay mialoha ary nanapa-kevitra rehetra any fa tsy maintsy ho tapahana ny tongotra ao fantatrao fa efa vita ny fianarako ary efa mikarakara ny dosie amin'ny toeram-piasako ny tompona andraikitra amin'izany tsy karaha teo moa efa misy association manampika zanako
dia ho vitanao ve ny sarza rehetra amin'izany? Eonao ny mbola tsy anasy ka isika ho nahita vola be anaovana ny opération. Efa voalazako teo fa misy mandray momba an'izany e. Vola be tokoa saingy niraisiny association ny apahany vola amin'ny fandidiana hanamavanana ny sarza misy eo amintsika. Za raha teo anao n'izay tratry ny heriko ro mama navotana anao a. Tsy azontsika ataony ny lalao aina manoloana an'izao. Fa na hitronga azy vao ahita vola dia ataoko izany noho ny anao reny nahitako masoandro. Misaotra anaka, olona tsara sy be herim-potoko ianao. Mianatra anao ankehitriny. Za reninao no saika hanery anao anontsy fanao. Kanefa izao dia ianao mihitsy no manolo tanana mahavoiny ianao amin'izay ny fototra tamiko avokoa nefa ny ratsy vitako. Ny oam-pitenenana milaza fa tsy misy ray aman-dreny mahavoy zanaka fa ny zanaka ny mahavoy ray aman-dreny. Saingy ny hitako izao dia ny mifanohitra tanteraka amin'izany. Tsy mahaleo peo a mahahenony feonao mitoreo famonjena n'ilay reninao maditra feno renarena ny tany anaka. Didiko izao no manampy ianao e. Ary fanohana foantsika. Izay nge nandraisako fanapahan-kevitra malaky araka izany satria ataoko ahoana moa ny jery ny fahoriana eto anatrehako noho ny arety mitiky mahazo anao. Sy anisan'ny andro afatesanao nefa ilanja irifiry sy anaitaina lava vao faty. Ary raha ho faty ianao dia ho aiza? Za zay kamboty, tsy raha itsireny-tsondy, tsy raha hitapo avadiko boribory. Tsy manana olona akaiky izarako ny hafaliako sy ny manjoa. Nefa mbola ho lavitra ny lalako. Eny anaka, tsapako izany. Mbola tsy tonga akory ny opération anaovana amin'ny fandidiana dia efa tsinjoko no aviko izany koa. Toa efa hitako sady za ilay matanjaka sy mpitrifana taloha no indrisy lasa boritongotra anankiroa eo ambony fauteuil roulant. Natokana ho an'ny olona manana fahasembanana. Malemy na tsisy tongotra. Nandray ny toerany mateotika. Tsy tokony ho kivintsika ary mama fa hitondran'izany ampelantanan'Andriamanitra mandrakariva. Raha ny filazan'ny dokotera tamiko ara dia tsy atao ela ny fandidiana satria be ny risika. Ka dian'izao dia vonono ny saina fa za eto nilanao eto foana e. Tsy aloha figniko izany reniko izany e. Tiako ianao ry mama ninona hadisoanao a. Tsy misy afa-tsy tsika mianaka intsony mantsy. Mamela anao tanteraka e. Efa nanao ny alan'enina rehetra koa ny dokotera vao niroso tamin'izao fahazo faran'izao. Sady misy professeur efa manana spécialité manokana momba ny fandidiana no iandraikitra an'izany ka. Dia hitroatra loatra ny foko mahianao an'izany anaka. Misaotra dia azariana tokoa ty reninao mantra fa mijaly. Heritaona izay no nahalasana ny mateo ty. Tsaroako avokoa izay zavatra ny fanaovana hatrizay. Reko manaintaina hatrany anatiko any ny gidin'ny neniko rehetra tamin'ny ratsy vitako. Zanako naloaka ny kiboko izao no nampitondra kirifiry mandra-pahafatana. Sao ka za indray teny misolo ny toerany amin'ny fauteuil roulant médical ty. Satria tena grave be hono ny kapoka izay nahazo ary niatra tamin'ny taolana ka tsy maintsy nitapahana hatrany amin'ny vanitaolana mba tsy ho lasa kansera. Misaotra an'Andriamanitra nefa na izany aza fa mbola mahita ny masoko ary tsy lasa dala tamin'ireny tranga ireny. Iameliasy ny forongony koa efa lasa any amin'ny fitomanina sy ny fikatroa anefin'ny tany foibean'ny gagazo. Indrindra fa hitira jery gardien ty vola, mpamadika sy ireo vavolombelona mpandainga sy ireo polisy sandoka. Dia izao foana izany ny fiainako a. Hoeto ty kely hoe akidety ilay telefoniko any ambony any ao amin'ilay chambre fatoriko ao. Dia mitandrema tsara fa malama be io totroka sao tapako eo na ho foloko eo koa aingandry. Dia izao sisan'ny farako. Raha tsy telefona dia boky na gazety. Aleo hoe aleo vakiny reto gazety vao tonga reto. Tovolahy ray eo amin'ny 20 taona eo indray no niaran'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny no Maleriva teo amin'ny 5 ora teo eo amin'ny lalan'ny Mandraka. Mariana moa fa mamimamy ty lehilahy ty
raha araka mifanadiadiana izay natao sy ny nambaran'reto namany ny ainga avy any Tomasina saika hiakatra ty Antananarivo izy io andeha hifona amin'izany olo tiany izany zao niaran'ny loza mahatsiraviny zao. Ny fiara izay nitondra azy moa dia tsy nahitana olona afa-tsy izy ary potika sy levona no ilay fiarany kodidy avy any ambony ka hatrany amin'ny farany ambany ka dia nirefotra ny poko ty farany. Ndraso hoe ohatran'ny olona fantatro izany eto amin'ny sary izany a. Tena ileksy ty sady mazava tsara ny sarina dia noir et blanc. Tadidiko tsara ty akanjo misy voay be mitanatana vava amin'ny akanjony ty. De ty zany le fiarana amin'ny tany a. Zao ka na ny piesy aza ve ho tiany vidy brocatera tsony fa kila firehatra. Ohatr' zao zany ny endrik'ilay accident. Ty amin'ny ankavia ty zany ilay sarim-bola tsy accident. Fa ity amin'ny ankavanana ty a ilay zava-nisy taorianan'ilay accident. Tena mbola tsy nisy tao anatin'ny firy-taona mihitsy ty a. Ay, mbola misy tohany kely kay. Marina fa io fiara io dia tsy azy fa nisolokiany. Izy io koa dia efa manana fikambanana amin'ny resaka fisolokiana toy izany. Ary efa manana mpikarakara ny taratasy sandoka izay mpiray tsokombakombako io fikambanana io antsoina hoe AVM na Alexa sy ny voaim-pandripaka. Arak'izany anaran'izany dia io Alexa io koa no lehibe an'ity fikambanana ity. Rehefa natao ny fanadihadiana sy ny fikarohana taorianan'io loza io dia tratra io maraina io ihany koa reto namany ary efa ampelatana amin'ny manam-pahefana ny raharaha ka natolotra ny fitsarana avy hatrany. Zany hoe reny vola be taty reny ane zany ka lany revireveny Alexa tsy manjary iny avokoa. Ary za mino fa zay ny tena asany fa tsy manana asa raikitra izy na asa birao araka ny fiheverako azy hatr'izay. Dia inoko arak'izany koa fa moto halatry ty izy Estevany mitondra eraka ny tanàna taloha ty. Gaga matso hoe toa fihery ery izy mitondra raha tokony hisitrika miaraka amiko vavy antitra ty. Voay marina. Ny hevitra azo tanora matanjaka tsy tratry ny aloka loatra. Ka nanjo tratry ny aloka koa. Aza mba manao ratsy ihany raha olona eto amin'ity fiainana ity fa misy valiny avokoa ny zavatra rehetra. Ary raha andao ihany aleo mametraka tantara. Ary raha metraka tantara aleo tantara tsara angorahan'ny olona anao toy izay tantara ratsy andatsahan'ny olona anao. Sao vao tsapako fa tsy tokony hanao tsinotsinona ny hafa raha misy azo atao dia aleo manampy azy hatrany. Indrindra fa ny olona manana fahasembanana izay olona mitovy amin'ny olona rehetra sady manana ny zo maha olona ihany koa. Ary variana be nge mamy zany e. Ahoana dia inona vaovao? Hay, ianao koa manaitra. Manao hoana ianao? Zao tsakotsakoany nenina zao e. Tena tsapako ny lanjan'ilay teny lafo vidy hoe aleo enjehin'ny omby masika toy izay enjehin'ny eritreritra. Zao ny isan'androko. Zao ry mama. Nanapa-kevitra noho ny fahasairananao moa za koa tsy afaka nijery anao ohatran'izao foana noho ny asako. Za raha ty moa kilasy mandrika voatera tsy maintsy hitondranao any amin'ny toby fiasako e. Any mantsy afaka mikarakara sy manara-maso anao. Raha hoe momba ny tranontsika indray dia aleo mpanofaina andraisana vola isam-bolana ho fanampinanao. Ary tetim-panampintsika kosa omena hevitra ray dia asantsika manara-maso ny fandehan-javatra rehetra. Raha mba teo zao mateo ty dia nareo mianaka niaraka tamiko sady vitako karakara. Aza mampatsiahy tsony ny lasako anaka. Nananenako avokoa ny lasako rehetra. Raha azoko natao ny verina ho zaza mihitsy aza dia naleoko zaza. Na naleoko foana tsy nisy satria za daholo natonga an'izao. Inona ary ty? Mihevitra ny tenako mafy be sy maheraka ny etehitra tamin'izany. Ny hevitra ny ho tonga any amin'ny faratapiny kanefa
mbola tsy tonga tena an-dalana dia nikorosofahana noho ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-boninahitra diso tafahoatra. Hany ka nanao sorona ny fianakaviako izay tsy nisy vidiny akory. Nanao sorona ny zanako koa. Henoko foana ny hoe ny vola ny fototra ny ratsy rehetra, fa zao tsapako sy azo tsapa hitanana tokoa. Sangiza loatra ny olombelona ny tsy mitady sy miasa fatratra mikaroka an'izany vola zany e. Fa mity azo diso tafahoatra no mahatonga ny olona anao tao foana. Miainga amin'ny fitsiritana dia avy eo lasa any amin'ny fialonana, ary ny farany tonga hatrany amin'ny famonoana. Ilaina ny vola fa aleo atao araka ny sitrapon'Andriamanitra e, na ny fikatsahana azy na azy asa azona azy. Ny hevitra na ho zaza loatra koa ka tsy mba niaino anao akory hatr'izay. Ka ny any vela ny fanalana azy fa ny tato an-trano no nahavita, ary ninona mahazo ahy dia ny tato an-trano no niarany zaka tamin'izany. Ianao koa dia ohatrany hoe hianatra hitsenana azy amin'izao mahazo azy zao anaka. Nefa raha ianao zanako efa vonina andray an-tanana ho laviko indray ve? Tena mila hitapony loko mieritreritra n'izao zava-misy zao ry Andrea. Saingy izao noho ny misy dia mila manaiky ahy. Raha izay mahazo ahy levitro, fa ataoko ahoana ny eritreritra andro manalina fizano nampitondra retim-pony zanako ka nandoaka azy hatramin'ny fahafatesana. Dia mbola feno mainga foana ve ny fiainanao ry mama? Araka ny resaka farany talohan'ny fanapahana ny tongotrao dia nilaza tamiko ianao fa nanadino ny zava-nisy taloha, indrindra moa momba Mateo ty. Izy koa efa tsy hiveriny intsony fa voakeja ny rindrim-bato sy ny varavaram-bato fianakaviam-be mifasana hidy tsy aina miaraka amin'ny maty. Nanambara tamiko ianao fa efa adinonao izy, kanefa herintaona teo aoriana nahoana ny foazonao indray ny lasa tsy hiverina ka amparary fo anao. Tsy efa fiainana fa mihitsy ve zao misy antsika izao e, ary hiditra anaty tontolo hafa. Za koa moa no adalana no mitonona ny anaran'ny Mateo ty teoko. Azafady anaka, sendra tonga ho azy iny ka tsy hoe ary de tapirina ny entako izay ilaiko sady anatitra antsika e. Za angamba efa vonona. Efa misy taxi miaraka amiko hitondra antsika sy netana. Tonga dia miaraka amintsika koa dety. Amin'izay mahita an'le toerana dia rehefa hariva izy miverina. Rehefa tonga antsika misakafo mbola vao amin'ny 12 ange zao e. Na izany asa tsy ataoko hoe masony André fa mbola mahatsiaro babe ny nenina hatramin'izao. Tena reko manavatsava ny anatiko any nenina rehetra mitambezatra tsy zakako. Izay nenina tsy mba nenina tahaka ny nenina rehetra fa izay fa tena nenina mivaivay mila ningotra ny aiko mihitsy. Natolotry ny Radio Madagasikara ho anao tamin'ity herinandro ity. Nenina mivaivay dia ampeniny Jedy John Faniambiny Jo na Jedy Faneva Ramarjon. Ireo anomeaina ny tantara: Daniela, Louise, Nioni, Faly, Gaston. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Mpanatotosa Alain Rabemanatsoa.